Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo ny zavatra anankiray izay holasaina amintsika rehetra aloha dia izao ao anatin'izao fotoana fibohana zao dia voafetra ny fotoana izay hipetrahana eto noho izany ny raharaham-piangonana rehetra tsy misy ny vita mihitsy ny prosesy eo dia mijanona ny famakinany voady fa izay voady rehetrarehetra tsy voavaky dia alefa any amin'ny radio daholo aoka tsy hampalahelo antsika aloha zany satria mbola manentsika fotoana isika ny faharoa tsy ataonareo hoe indrindra fa anareo zay zao vao miditra zao vao tonga any amin'ny 4e étage sy ny namany rehetrarehetra any dia ampahafantarana antsika fa ny liturgie zay ataontsika dia fitinina ihany zany hoe ao anatin'io liturgie io ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra dia izay ny atao hoe toriteny so gaga nareo hoe tsy nisy toriteny mihitsy hatramin'izay satria variana loatra sika tara loatra sika vita mihitsy izany liturgie zany zay zany ny toriteny vita zay dia manomboka amin'ny raha rehetra sy ny fampandraisantsika sotra an'Andriamanitra sika mbola velonay na somatsara mandraka ankehitriny mbola narovan'Andriamanitra amin'izao aretina ratsy zao isika tiantsika izy miara-mivavaka amintsika eto izy ary tiany miara-mivavaka amintsika hanome voninahitra azy isika voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina 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 Jehovah tompony maro enitra tany rehetra amen ny salamo fa 7:20 salamo fa 7:20 ary ny firana voalohany andrindranahary masina indrindra salamo fa 7:20 ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy faha-20 andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy efa nahita ny David mpanomboka aho diloiloko masina nanosorako azy izy nombany ny tanako eny ny sandroko ny ampahery azy tsy hamitaka azy ny fahavalo ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy fa handripaka ny fahavalo ny olon'ny tavany aho sady amely zay makala azy ny fahamarinako sy ny famindram-poko mba azy ary ny anarako nisy sandratany tandrony dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina aho ary ny tanany akavanany amin'ny ony izy antso aho hoe raiko ianao Andriamanitra sy vatolampy famonjena ary za kosa no azy ho lamatoa ambony indrindra amin'ny mpanjakany tany hitahiry ny famindram-poko ho azy mandrakizay aho ary ny fanekeko ampaharetoka aminy amen Andrianana ari masina indrindra ny anjelina iza mitoetra amina mifamareo masina indrindra Andrianana masina indrindra natsika aziza nivoninahitra masina indrindra ianawire
voninahitra ny eo anao Andriamanitra masina indrindra. Le mahery indrindra dia rain'ny lela rehetra any an-danitra sy ty an-tany. Andohaleny lohalika rehetra any an-danitra sy ty an-tany. Mpanjaka ny mpanjaka, tompony ny tompo, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, nefa tonga miaraka mivavaka na eto ankehitriny, miarahaba anao Jesosy. Tsy mbola nafoy fa tena rainao tokoa tamin'ny zavatra rehetra ianao. Taridalana zao vahoaka zao ianao, nanolotsaina tamin'izay rehetra nataony, nandresatra amin'ny fahavalo. Tsy mety nofona Jesosy raha tsy miazakazaka miondrika, mandohalika amin'ny fonay, manome voninahitra sy misaotra anao eto amin'ity toerana ity. Fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao, izay nividy an'i Davida mpanomponao, ilay nosoranao diloilo manokana, ary dia narovanao tamin'ny aretina rehetra. Nomenao hery, nandresy tamin'ny fahavalo rehetra. Olombelona tahaka anay, fananaovanao fanekena, na inona manjoanao hoe ho anilanao foana aho, ny fitiavako sy ny famindram-poko no atafiko anao. Tahaka zany zay rehetrarehetra Jesosy, amin'izay rehetra nataonay teny fony ianao, nanara-maso fony ianao, tsy namela an'izao vahoaka zao irery ianao. Mbola salama soamantsara, mbola nihinan-kana sy nisotro rano, mbola misaotra anao, misaotra anao. Manatona anao amin'ny lapany voninahitra ho ary zay Jesosy. Mandidina ny seza fendriananao, zay ny maha-Andriamanitra anao. Mpanompo ihany zay ny rehetra ty Jesosy. Ratsy eo anatrehanao, mpanota eo anatrehanao. Tsy mba mahavita tahaka ny fomba ny any an-danitra, na tahaka ny fomba ny anjely mitadakotrokotroka ny amin'ny lapanao any. Tsotsotra ihany Jesosy. No fonay rehetra kosa hanatona anao, hanome voninahitra anao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitany rehetra. Amen. Petraka isika. Alohan'ny andrenesantsika ny afatry ny tompo dia ny firana fa 750 sy 599. Ora Jesosy eo, mifaly ny foko rehefa tsy lavitra anao, ka mba mangataka indrindra re aho ary mifona aminao. Tano na zanakao mba tsy hovery, tano eo akaikinao. Zazadalany a Jesosy, mety mihery raha dia lavitra anao. Diny voalohany ihany eo. Mangata kini nare
raha isika ny tantara voalohany toko 720 izay nolazain'ny tompo tamin'ny heriny androany. Tantara voalohany toko 720 page 396 pejy 497. Tantara voalohany toko 720 raha isika ny andininy fa efatra ambin'ny folo no manomboka. Ny anaran'i Jesosy. Fa zinona moa aho ary zinona moa ny oloko no azahoana hery hanatitra toy izao. Fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy taminao ihany nanomezana ianao. Fa vahiny sy mpivahiny eo anatrehanao izahay tahaka ny razanay rehetra, tahaka ny aloka ny andronay ety an-tany ka tsy misy fanantenana. Ry Jehovah Andriamanitra io, ireto zavatra rehetra novorianay hanaovana ny trano ho amin'ny anaranao masina ireo dia avy tamin'ny tananao ary anao raha teo izy rehetra. Ary fantatro ry Andriamanitro fa ianao namantatra ny fo ary makasitraka izay mahitsy, ary ny amiko dia amin'ny itsipoko no azo toko manatitra ireto zavatra ireto, ary ankehitriny efa hitako tamin'ny fifaliana ny olonao izay vory eto mazoto mitondra fanatitra ho anao. Ry Jehovah Andriamanitra ny razanay, dia Abrahama sy Isaka ary Israely, mba ampahareto ao amponin'ny olonao masitrak'izay izany fikasan'ny saina izany, ka mpiomano ho anao ny fony. Ary omeo fo marina Solomona zanako hitandrana ny didiko sy ny teny vavolombelonao sy ny lalanao, ka hanao izany rehetra izany, sady havitany lapa izay efa nomoriko ny hanaovana azy. Ary hoy Davida tamin'ny fiangonana rehetra, masina ianareo, misaora ny Jehovah Andriamanitra ao. Ary ny fiangonana rehetra dia nisaotra ny Jehovah Andriamanitra ny razany, sady niondrika kanekoka teo anatrehan'i Jehovah sy ny mpanjaka. Ary namono zavatra teo fanatitra ho an'i Jehovah izy, sady nanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah noho ny ampitsony iny, dia vatotr'ombylahy 1000 sy ondrolahy 1000 ary zanak'ondry 1000 mba mifanatitra hidina momba ireo, ary ny fanatitra hafa be dehibe ho an'ny Israely rehetra. Ary nihinana sy nisotro tamin'ny fifaliana be teo anatrehan'i Jehovah ny olona tamin'izany andro izany. Ary nampanjakaina ny fanondroan'ny Solomona zanaka Davida, sady nosorony ho Jehovah ho mpanapaka ary zatoga ho mpisorona ray masino. Manamasinanay amin'ny fahamarinana, fanoteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eny ry havana rehetra, falitsika ankehitriny miona amin'Andriamanitra, mba fantatro moa izany hoe hiona amin'ny mpanjaka koa, hiona amin'ilay Andriamanitra ilay namorona tany an-kiboniny, ilay nitaiza tamin'ny soratra masina, ilay nanambona tamin'ny fianarana rehetra izay nataoko, tonga hatrany amin'ny farany ambony, na dia tsy nieritreretiko aza izany. Ao ny sasany men'Andriamanitra harena, tombo be dehibe izany. Aveza moa izany men'Andriamanitra fahalalana, tsy takatra ny saina ny voninahiny. Aveza moa izany olokandalo izay nolazain'i Davida, olokandalo a Jehovah, olokandalo
averimberiny foana zany amin'izao andro avelomako zao tsapako fa nanositra Jehova anao ny asany, anamboatra fiangonany, anao ny zavatra rehetra ampifaliana. Rehefa vita izany dia nanatitra fanatitra tsy takatra ny saina ny vahoaka mihitsiny izy zany. Omby arivo takatra ny saina io zany, ondry arivo, zanak'ondry arivo, mba ny fanatitra rehetra tsy takatra ny sainao ny ambetsahany zany rehetrarehetra zany, niaraka ny hinana, niaraka ny faly. Dia nanomboka teo tazany Davida deo Davida hoe ny fifaliako Andriamanitra dia ny mahita ny vahoaka rehetra mazoto manatitra fanatitra ho anao. Mba eritrereto ane zany zavatra zany, mba eritrereto zany. Misy dia tena mahafoy mihitsiny ampifaliana ho an'i Jehova. Zany fananany rehetrarehetra zany ane raha olona tsy takatra ny sainao zany, dia hoy ianao hoe fa inona moa ny vokatra zany? Inona ny vokatra zany? Nateo ny vahoaka, natao amin'ny Davida. Teo ny vahoaka aloha dia nomeny mpanjaka foana, mihoatra noho izay rehetra nieritreretiny, mitondra azy ampiadanana, ampilaminana, ampifaliana, voky arena. Inona ny tadiavinao mihoatra an'izany? Ary Davida hoy ny andininy farany ery amin'ny andininy 720 zao soratra ao amin'ny taritara voalohany toko 720 tao. Ary maty Davida rehefa trarantitra tsara sady lava andro ary be arena sy voninahitra. Olona andalo manompo an'Andriamanitra mipifaliana, trarantitra be arena be. Zany ny fiainana eto amin'ity tany ity. Fanirian'Andriamanitra atao aminao zany rehefa manao ampifaliana ianao. Tantara anankiray itsika hoentintsika tsirairay avy any an-trano eritreretana an'izany. Tamin'ny toerana anankiray hono izay trano ratsy kely ohatran'ireny ambany lalana rehetra ireny, ohatran'ireny ankatrami ireny, tafo bozaka, tafo tanimanga. Zara raha misy toerana anankiray mba hamanaovana trano ho anao, fiainana tsy zarizary ny tena mahantra. Tamin'izay fotoana izay indrindra tonga teo anatreny hono ny filoham-pirenena, ary ny teny taminy hoe azafady dia azafady indrindra tompoko, gaga le mahantra nahita an'izany hoe andray tonga eto amiko ity filoham-pirenena ity, fa zinona moa no natonony manokana? Azafady ringa ho ny filoha, ameo aty tranonao ity fa hovidiako. Gaga be le rangahy, ahoana tsara meo aho aty tranonao ity fa hovidiako. Hay, tianao
tiako be mihitsiny eny ary fa izao aloha ilaza amin'ny ramatoa dia lasa izy nilaza tamin'ny ramatoa nepitsiny iny izy namboariny tsara tare ilay tafitany manga satria fa betsaka ny loha betsaka ny lavadavaka ny kolodoka dia namboarina teny ny filohony teny ny mpanjaka hony zany tranoko ratsy kely zany aloha ty varavara kely nefa loha ty aloha mba asiako fitaratra faly be indra miditra rapitsa fa am'izay mba mitombo ny vidiny deserina nambotraka nasiana fitaratra aina moa zay mba fitaratra vitaneo hoe zara raha misy sase kely mba natao soro fitaratra fantazanina fa tena fitaratra nafinaritra azy mihitsy mba nilokolokora tamin'izay tany iny misy tany somary menamena nasiatra fotaka dia nilokora tsara tarevitsy avy amin'izay ny mpanjaka le foloha tsara zany trano zany lafo be tena lafo be mihitsiny ohatrinny zao no tokony mba hividiananao azy io ny lazain'ny mpanjaka le foloha teo fa tsy takatra ny saina ny nividianiny ilay folohan'lay trano kely ny ratsy kely teo ny afaliny zay ohatra ny 4,000 zay vao nahita 1,000 eo na dia nisinaniny ara tsy tatsony fa dia nitsinjaka gaga ilay mpanjaka atao hoe foloha nitazana an'izany hoe tena faly raha namana tontolony andro izy makefona hoe hiditra zany mpanjaka hiditra zany le rangaty dia ahoana fomba hidirany mizavatra ratsy kely io mambenatra kanjo ny mpanjaka rehefa aveo mitondra bulldozer donny am'izay le trano kely rehetra nitomany ranga nitomany zavatra fa nisairanako nataoko tsara tareo anao efa nikolokoloko anao donno fotsiny dia izy le mpanjaka hoe efa nividiako ane ty asa malaelo amin'izany ianao nytaninao ny tiako anorenako foto-dravitra asa hafa teny amin'ny bulldozer daholo ny tranon'olona rehetrarehetra izay efa novidiny nanao trano tsara tare amin'izay izy nanao trano tsara tare nampanatsony amin'izay le mahantra kely teo anisan'izany le raha namana ty ozy izy efa nanaovako trano kely tsara tare nareo rehetrarehetra reo ory mpanjaka ory foloha efa nomenao volany aho efa nomenao vola be dehibe ny aho eno izy mbola nanaovanao trano koa tsara tare eno izy tsy hividiana eno izy nandohalika le raha namana nisotra azy fa mihoatra noho izay rehetra neritreretiny ny fanomezana nataon'Andriamanitra taminy ry havana tadidio izao teniko izao raha mahazoto anao anao fanatitra ho an'i Jehova mahazoto ahy hanome ondry hanome omby hanome zanak'ondry mbola zay rehetrarehetra azony tananao na rehetrarehetra aterinao ho an'Andriamanitra raisiny zany
ankasitrahany zany, feno fifaliana izy amin'izany. Fa io zavatra kely nataonao io dorany. Mety alahelo anao hoe raha Andriamanitra dia nidorana daholo na ny ombiko, na ny osiko, na ny ondriko, zay nividiko lafo. Fa oneran'Andriamanitra rehefa avy eo. Zato eny tsy manam-pahataperana, fa hoy Jesosy nahazovo mahafoy trano. Zay fotsiny, tsy lazaiko ny rehetrarehetra, misy vady eo, misy vola ao, fa nazovo mahafoy trano ho an'i Jehova. Dia natoeny onerako zato eny, vola zato eny, zanaka zato eny. Tsy takatra ny sainao zany. Ngataka anao ary andro any eritreritra, inona amin'izao fiainako mandalo zao Jesosy mba tsy riritinao amiko? Inona amin'izao fiainako mandalo zao Jesosy mba tsy riritinao amiko? Inona? Angamba ny volanao araka ny voalaza teo efa volanao eny. Avita inona moa zay vola? Na 1 million na 10 million na 20 million, angamba tsy misy manao mihoatra noho izany tsika. Avita inona moa zany? Fa rehefa mba izay ny tsiriritiny, ho hitanao ny fitombony zany, tsy takatra ny sainao. Satria ianao ilay olon-kandalo ilain'Andriamanitra, ahazoan'Andriamanitra voninahitra mandra-pialanao ety. Angamba ny fahaizana sy ny fahalalanao afaka fanadinana ianao, nahazo asy ianao, sondrom-boninahitra ianao, faratampiny ambony ny voninahitra nananao. Avita inona moa zany amin'izay fiainana kely nanovanao sy nanomezanao zany ho an'ny tany, ho an'ny firenena, ho an'ny mpiarabelona aminao, ho an'ny mahantra tahaka anao? Avita inona moa zany? Avita inona? Olerangazay manomboka amin'izao taom-baovao zao zay 4 rehetrarehetra tonga tao tranoko Andriamanitra, amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 dia omeko vola ray lalina tsiraray avy, na ny reniny, na ny dadany, na ny zanany. Zay mba faniriny, zay mba tsapany fa hoe nilan'Andriamanitra ny fahaizako nazahoako vola be, tonga tokoa ny taom-baovao tonga ohatran'ny mahazatra ny mpangataka. Ny fanontany daholo le 4 000 hoe ohatrinona ny ty, ohatrinona ny ty vola be mizo sasany, ohatran'iny zany ariary 10 be dehibe ve zany sa ariary 100 be dehibe, arivo be dehibe, arivo be dehibe ty, mbola tsy nahita an'izany ny masony. Tonga ny amin'ny herintaonan'iny maty le rangahy. Taloha zany maty, tsy fantatra ho zay tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany, fa izay no lany ianao, vita ny asanao satry-boninahitra sisa, mihoatra noho ny eritreretinao any an-danitra. Tahaka an'izany koa le 4 000 kely nandalo, nangataka angamba ny mba hainy, nangataka zay ho an'ny mba hainy, zany ny fanomezam-pahasoavana, zany mba hainy, zany mba nilan'Andriamanitra azy amin'ny fiainana hoe zay no anjaranao. Fa soratra masina ny ato mazava, ny olona rehetra izay manao
fa Jehovah daholo no mampahatra sy mampanankarena. Ny arena ino ny tsiritin'i Jehovah amin'Andriamanitra omeo azy. Ny fahantrahanao tsiritin'Andriamanitra aminao mba hahatonga saina ny manana. Vita zany rehetrarehetra zany maty tsika. Tsy maintsy maty, na tianao na tsy tianao, tsy maintsy mieritreritsika hoe ho any an-danitra. Eo anatrehan'Andriamanitra isy fitsarana. Samy mieritreritra an'izany. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany ka tena mivavaka amin'izay ianao amin'ny firotom-pony zany. Gataka aminao ary hamaky ny bokin'ny Romanina 1:12. Raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Zany hoe zay tena nahafaly anao omena an'Andriamanitra, zay le teto tany, dia tena mahafaly an'Andriamanitra any an-danitra. Rehefa nataonao ampahamasinana zany dia masina koa zany any an-danitra. 17. Fa raha natapahana ny sampany sasany, ary ianao zay tahaka ny sampana hazo oliva maniry ho azy no natsofoka teo aminy, ka mba niombona ny fakany menaky ny hazo oliva, dia aza mirere amin'ny sampany. Fa raha mirere ianao, tsy ianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao. Tanao zany itsika hony dia tahaka ny hazo oliva le nitapahana, dia natsofoka amin'ny fototra hafa, dia mba mirere ianao hoe hay na vokatra be, na vokatra be, na vokatra be, na hay be, na azo orena be. Tandre mozy fa le fakany ane no mitondra anao e. Izy zany Jehovah io mitondra ny fakany io, izy ny antony ivelomanao. Dia aza mirere fa zavatra morangotana ne, morangotana isika izay azo natsofoka fotsiny tamin'ny fakana oliva. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Tsangana hivavaka isika. Ny eo akaikinao ray be fity, ny maivakaikinao bebeko, zany zany reno irako mandra-pafatiko akakina vavakisika. Jesosy eo manatona anao aho noho ny amin'izany teninao zany, ny teninao androany Jesosy. Ino eo amin'ny fiainanay mba nampitsiriritra anao. Hamaly an'izany daholo ny vahoakanao androany Tompo, isa-tokantrano, isam-baravarana, fa mitaky an'izany aminay ianao, ary izahay mitaky zany aminao. Inona amin'ny fiainako Jesosy mba nampitsiriritra anao. Na ny tsy manambara venty aza, falina ianao n'izany. Le mahantra kely teo, falina ianao zany, dia niezaka. Na nisy tafitrano tsara, tafon-tanimanga mba ny fantenany, natsofoka vaovao
mba ho fantatra hoe mba niezaka Jesosy niezaka mba nasina varavarakely atao fitaratra hoan'izany ny sahirana mitady selofanina sachet mba hanaovana varavarakely tena ny sahiranany ane zany Jesosy nampitsiriritra azy neritreretiny fa zay no mety fa misy zavatra hafa hitsiritanao ny olona tsirairay avy na mantra na ny manan-karena omeo aho anaovako ny tranoko natolotra amin'ny fifaliana zany akory ny fitoboko ny fahasoavanao Jesosy nomenao azy ny herena tsy tambo isaina menao azy ny faelavelona tsy takatra ny sainy nomeny azy zay rehetra lelainy nandra-piarany ity zany ny fifalianao Jesosy nanafatra nahary anao hoe ataovy ny dablioko hoe Jesosy malala ny aompon'ny olona rehetra ianao malala ny poketrany olona rehetra ianao raha tony amin'ny fifaliana zany araka ny teninao tamin'ny Davida hoe amboaro any tranoko ampifaliana ny anolorany an'izany ho anao dia ho ravoravo ianao Jesosy anamboninahitra amin'ity fiangonana ity ary fankasitrahana araka ny teninao hoe ataovy ny tranoko dia ankasitrahako zany ianao no ankasitraka fa tsy olombelona ianao ny anome voninahitra fa tsy olombelona karabetsaka ny asa mbola tsy vita amin'ity fiangonanao ity mangataka anao Jesosy mangataka anao mbola mba hiaraka aminay foana alohan'ny hafatesanay rehetrarehetra hoe nilain'i Jehova ny fananako nilain'i Jehova ny areko ary na dia maty ny apitsy fotsiny ihany ary zay nilain'i Jehova koa ny fananay homemboninahitra rehefa rahatry zay koa nisy nampalahelo anao zany rehetrarehetra zany satria mibetsaka ny zavatra tsy vitanay dia mifona aminao zay Jesosy fona aminao zay tsaroa fa ny zanak'Israely rehetrarehetra nanao zany asa zany ampifaliana dia nomenao mpitondra araka ny fonao izy sady ela velona vahoaka rehetra tao aminy nandro fahizay ny vahoaka rehetra teo aminy ka na inona tsy ampy teo ny fiainany nomeny Jesosy maimaim-pona izany ataovy amin'ny olonao zany Jesosy fa ny angatanay aminao aloha fa amirapo sy famelan-keloka olo-kandalo daholo zay rehetrarehetra tsisy janona ely ety fa vetivety zay tahaka ny aloka dia manidina dia lasa tsy maintsy eonao mbavahady zay eona aminao Andriamanitra eo zay tsy maintsy mandondona tsirairay avy Jesosy eo ny fitsarana voalohany ka raha sanatria anao no miteny aminay hoe tsy fantatro akory ianao navitaiza zay vao tena very foana ve Jesosy ny fotoana nanompola ianao very foana ve Jesosy ny vola man-karena natolotra eo anao fona aminao zay raha misy mampalahelo anao fa raha mba eo kosa mba miteny anao hoe zany ny feon'ilay mananako zany ny feony fotsiny fa tsy mbola ny vatany vao ny feony fotsiny dia efa misokatra ny varavarana zay ny fifaliana mandrakizay ho anay indrindra fa mitenina hoe midira
amin'ny fifalian'ny tomponao fa tsy olombelona akoroka ho tofo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako hononiko ny fahatezerako. Atovy amin'ilay zany Jesosy. Nenina ny fiainana ety an-tany fonay ho anao daholo fa ny mandrakizay tsara lavitra no manina ho anay misaotra Tompo. Ireto ny olatrean'Andriamanitra ray izao vahoaka marobe izao indray andro any mahatsiaro ny tenin'ny Davida mpanjaka manao hoe sambatra ny olona izay voavelan'ny heliny sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah helika ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Andriamanitra ray tsy toa sy ny tany. Ny Jesosy Kristy zanany lahatoko raha tompontsika izay mitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjina nijalana apaky Pilato nomboly tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina niditra tany amin'ny fiainana tsy hita nitsangatra tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa aveny viny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fimbona ny olona masina ny famelan-kelika fitsanganan'ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny eo akaikinao rira no mamiko iza anjary tena tafara ny foko sy miala soare rerako raha eo anilana ny azo fijaliana azo fijaliana tonga maivana tonga maivana. Sotra Jesosy ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana raha isana zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka izy. Amin'ny anaran'i Jesosy tonga amin'ny fotoana izay hamakina ny reto olona 20 ny isany dia Andriamatoa sy Ramatoa isany natratra ny tsingeritaona naterahana sy ny vanim-potoana samihafa. Amin'ny anaran'i Jesosy Andriamalala-tiana Antony heritaona mahampandray Rajaona Arivelo Nifindrika anniversaire Rahatonga Ranto Matoko Marka 10 taona Razanam-Paranihery Ravoajanahary Kantonirina mangataka fahendrena Randrenatoandro Asina Fenisoa 17 taona Rahatompo Asinirina Frank Didier anniversaire Fanjanirina Nomenjanahary Sylvia Rakotomalala Lovandrianina Manitra Andriamanatena Rantoniaina Rasamuelina Nivo Rasoarilala Maminirina Sarindry Randriana Evomanana Iandrina Arifidy Rakoto Arvony Dina Antriniala Rakoto Manana Asiniaina Serza sy Andriamboloniaina Niry Soseheno anniversaire mariazy Antamalala Onivola Andrianina Rasolofery Malala Ludzie Sylvain Delphin Rasoa Velonoro Farina Tenaina Rasafy Manjato Onjamalala Ambentso Rakoto Armanana Ioanna Mikael Raherinivy Ursule Raha 900 Nasandratry ny iray avitry ny aina
Rahasan Dina Sifi anniversaire mariage Razanatsao Antoniana Valérie dia promotion fanatitra madio 28 octobre kely lalina dia miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy natratra ny anniversaire ny cadeau d'anniversaire anareo avy amin'ny tompo salamo faharoapolo ny andiny voalohany sy faharoa salamo faharoapolo ny andiny voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ihainanao ane Jehovah amin'ny andro fahoriana, hitondranao any amin'ny avony ny anaran'Andriamanitra Jakoba, atonga famonjenao anao any amin'ny fitoerana masina ny izy ary enoana anao avany ziona. Amen. Dia nisy maromaro nangatakira fa fehezitsika amin'ira hoe Jesosy apetraka ao aminao endiny voalohany. Eo mpipetrahantsika manao ny hira, vita ny hira dia tsangantsika mivavaka. Jesosy apetraka ao aminao. Zay Jesosy na amin'izao andro mahory amin'ny zanak'olombelona fa misy antony daholo eo aminao. Faly be zay satria be dia be reto natratra ny anniversaire reto nanoratra fa maromaro any ka na nanoratra na tsy nanoratra dia hitanao daholo momba ny reto olona ireto. Mangataka aminao fahendrena ny sasany, mangataka anao mba hotahinao aminao mariazy indrindra tsy hay tsony firy taona na mariazy tao ao Jesosy olana be dia be ny ao fa matombola natratra izao fotoana izao mbola fitiavanao daholo zany. Eto mbola misy ny kely, mbola misy ny atonontonony, nefa misy koa nefa lehibe fitiavanao avy aminao daholo zany Jesosy ka dia meo hery, meo tanjaka, meo fahasalamana, meo fahaizana indrindra ataovy mitombo harena. Raha misy mampahory sy mampiseto an'ireto olona reto dia efa ndio any anatin'ny fony any izy. Fiangonana miara-paly ianao koa faly satria ianao name azo tombonandro ka dia misaotra anao fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao. Voninahitra ny Jesosy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Pedakitsika. dia araka nylazaiko teo zandriavana dia anao rakitra isika ao aloha ny rakitra voalohany sy ny faharoa ho an'ny fiangonana ary rehefa fandraisana tahaka an'izao dia manao processiontsika azadino ny devoir antsika tsirairay avy zany ny mivavaka any an-trano any. Inona eo amin'ny fiainako Jesosy mba hitsiritanao inona eo amin'ny fiainako mba ilanao samy manontany an'izany daholo. Sotra tompoko ka rehefa miteny izy dia omeo azy ilainy fa mahasoa ny tena sy fanahintsika izany. Vita zay dia manao processiontsika araka ny voalaza teo. Zava-dehibe zany ezaka momba ny W ambony 6,500,000 francs zany vidin'ny W anankiray eo ambony eo, lafo be zany. Kanefa nisan'ny W tsara zay nanao zao W tamirina ato ambany ato zao any no anao ny eo ambony eo fa ny azy sady azo tsara izy koa
mba mpivavaka eto amintsika ary dia anome antsika izany vidiny mirary zany a mihoatra noho ny hafa rehetra ka dia mba mahafoiza koa zavatra ho an'ny tompo a mba hahafaly azy voninahitry ny anarany. Saotra tompo izay manome mpifaliana no ankasitrahana indriny. Nareo mihitsy ny famindram-poko ny rako teo ambony azy fijaliana arianareo mba eritrereto zany fa sao de very anaka zany be dehibe zany sy sisa tsy voalaza zany pastera nahatonga anay amin'ny fona Andriamanitra fona fa tsy ho antsony zay zay anaraka anareo noho zany ho le vali teny teo rehefa katolika izy efa nandraiky communio tany izy na communio tsotra na solennel na confirmation dia tsy maintsy mianatra catéchomène daholo analana le eritreriny hoe vavaka amin'ny masiny Maria tsy maintsy fafany zany tsy maintsy ampianarina izy hoe tsy maintsy misotro ny rano Jesosy fa rehefa avy eo amin'izay izy ampifidianina tianao ve mbola hotokanana ohatrany be sy ny maro tsara zany ozy ianao hoe za tsy manana akanjo fa tsy tonganana antsony anao zay fa tsy maintsy mianatra sotra tompo faharoa itony olona be dehibe zany le nofo io fa any amin'ny bromeona ireo tony olona nany nofo tony hoe za ozy nanofo nisy faty tonga tao an-tranonay tsy izay tato anefa satria hitako to daholo dada neny zandry avy eo dia nisy namangy dadanay sy mamanay tsy taitra no teneniko hoe misy ho avy eo ilay faty amin'ny tena efa tena maimbo be tsy azo le ferinay intsony zao lazaiko anao mbola tsisy maty nareo mianakavy zao raha va manofo faty mihitsy aloha nareo dia efa mamahina iny resaka hafa iny ndana mijery tension daholo aloha fa rehefa mihoatra ny 5 taona ny vehivavy tsy maintsy mijery tension daholo ny lehilahy raha be indrindra 100 taona tsy maintsy mijery tension daholo fa tapaka be mihitsy ny amelezany tension anao tapaka ny lalan-dranao dia vita ka nahitanao raha dadanao sy mamanao le nofo mihitsy hoe ny oronao no maimbo dia ho ao an-tranonao zay lay devolony fahafatesa le efa hakany ray aminareo raha va maheno maimbo mihitsy anao miazakazaka ina daholo nareo mianakavy mijery dokotera
mitsapa tension miteny mihitsy matsika rehetra zany. Misy zareo ny ampitan-dranomasina na tonga taratasy hoe izay dada mozy mba mangavy izay FPV maty ampitan-dranomasina amerenana indray ny fampitana vantana ny fotoam-pavahana isaky ny alahady maraina fa dia miverina indray ny confinement aty aminay mingavy anao dada misaotra anao be dehibe. Eny tompoko za koa mba voanahiny tamin'ny radio sy ny télévision ka dia akinina aminareo efa eo raha teo ane ry zareo zao androany dia efa mandeha any izany fotoam-pavahana izany zao ka atahoana moa dia vavaka ho azitsika ary tenenitsika resantsika izy mba hamerina daholo ny fomba fanaovana latsakalina zay efa nataontsika hatramin'izay. Dia misy ty anankireto io za dada nanofa nandeha teny amin'ny arabe teny aho ilay olo tiako ary dia nisy lehilahy iray zay niazakazaka be nanatona tonga dia nitsondronony tamin'ny antsa ny kiboko ary dia tonga dia tafapetraka ahony aho dia nanindrona mafy tokoa le kiboko rehefa avy eo nijereko le kiboko dia tsy nandeha raha fa kosa marary. Zo lazaiko anao rehefa manofy ianareo fa nisy nanatsatoka antsy zay ny atao hoe voakanina nisy sakafo ratsy nohaninareo zay na misavin'olona ianao noho zany manatona ainganadengana mihitsy ianao any amin'ny mpiandry esana roana devoly misotro ny rano Jesosy na ray zinga ara dia mandoa rehefa avy eo dia mivoaka an'iny dodoly ilay pozina avy eny amin'ny kibonao. Fa raha ohatra kosa ka ny tontolon'ny omby ianao eo amin'ny kibonao dia na ny atin'akanjonao zay le elastika io na misilipinao satria manolokoditra anao zay no mahatonga anao na eny mane ay nefa ny don'ny omby dia io elastika amin'ny atin'akanjonao io na io silipinao io na lehilahy io na vehivavy io raha lehilahy indray io dia iny amin'ny misy ny faritry ny fekibo any dododoly nisy ody itenenako anao refoana hoe ny atin'akanjo sy ny silipy sy ny bakiraro tsy azo atao mihitsy ny manahazy any tokotany ho hitan'ny olona. Fa mijanona amin'ny elastikanao iny am'izay fotoan'izay isaky zay manao io anao napasoka tsara io na madio tsara io anao tsy afaka mihitsy ody io dia io no mamely ny kibonao io dia isaky zay manao iny dia marary foana ny kibonao marary foana ny kibonao. Maka mpiandraikana mahafantatra hoe iza amin'reto akanjo nanaovako reto na atin'akanjo na slipy reto ny misy ody dia le mpiandra malala hoe ty dia iny dorana tsy maintsy dorana fisaky zay manao iny ary tsy afaka ao mihitsy ninyniny efa miteny aminao zay fa ny azy teo zany antsy voakanina ary efa marary ianao zao. Fa raha ohatra kosa ka manofy ianao fa hoe nidonina teo amin'ny kibonao teo dia zay le ataoko hoe le atin'akanjo sy ny manolokoditra rehetra hatramin'ny bakiraro tsy azo atao hitan'ny olona eny atokotany. Sasany tsy azo resahany eto ity mety azafady ty fotsiny hoe zaho zy nanofy tamin'ny toerana anankiray sy ny mpiara-miasa aminay anankiray mivoaka tany velany avy eo dia nahita biby lava be dehibe teo ambony hazo lasa feno ilay hazo nefa tsy nisy tsony izy rehefa avy eo mariko fa tena biby lava be dehibe sady niaraka be marabe ny lohany zao zaranao ara mbola veny ambony hazo fotsiny ilay biby lava zany hoe mitazana ny tokantranonao mitazana anareo menakavy hoe izava ny miaka sy miditra eo reo zany le ampiasain'ny kalan'olo hitazana anao aloha antenina hitazana anao avy izy inavy ny zavatra nentina inona daholo zany rehefa avy eo amin'izay miresaka any amin'ny
any amin'ny foibeny any izy manao hoe tondra volabe ranona dia le any manao hoe alaivo ka nazaty tapitra isa raha nentinao ao efa hitan'io antenio ianao a raha pitsiany io raha riva tsisy hitan'io volanao io na ariary ary na fantany hoe nitondra televizion vaovao ianao na nitondra zavatra fanaka vaovao ianao dia efa mitsikilo izy dia milaza an'io foibe ndreo kalanoro eny hoe zao avy netana nalefany tao dia oziny any hoe angalaro ka na de tsy vaky raha ny traminao na mivaravarambe na varavarakely very daholo reo hitanao reo miady eo nareo mianakavy noho izany vao manofo bibilava ianareo fa mbola tsy manaikitra raha manaikitra hafa fa vao manofo azy fotsinareo hoe eo dia inona no atao a maka ny rano jesosy aingana na dia eraky ny zinga azy amasino dia mbola zao fahafazo amin'izay hoe amin'ny anaran'ny rano jesosy kristy velona avy any nazareta may kalan'oro daholo reo manao antena mitsikilo anareo mianakavy reo sotra to zao tsika anolotra rakitra ho an'ny tompo amin'izay ampifaliana amin'izay ao a any amin'ny akavia foana ny manomboka dia akavanana dia akavia dia akavanana ary rehefa manandra tanana aleloia ataovy ambony mihitsy fa iny ny tena fanao mifanatitra fanao amin'ny ambony indrindra marika ho hitan'Andriamanitra hoe amin'ny fonao mihitsy nanomezana an'iny an'Andriamanitra tsangantsika rehetra Jesosy izay ny vitanay amin'ny foray rehetra mitsinjaka teo anatrehanao no ny fahasoavana sy ny fitahiana atobako aminay isan'andro san'andro na kely ny Jesosy na be ny Jesosy vokatry ny fonay ho anao fonay mba ampitony ny fahatezeranao aminay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any masina tompony maro enjapona tany rehetra apetraka isika lahady faharoany volana novambra tahaka izao no lahady iray ao anatin'ny taona izay atokantsika ho an'ny pasteur Dada Randrenatoandro sy mama mianakavy ho alahady ny mpitandrina izany
dia fifaliana ny mampatsara antsika fa amin'ny hery ny androany no alahady mpitandrina ho tanterahana eto amin'ny fiangonana FPVM Foibe Taninanandrano. Tenin'Andriamanitra dia miteny foana mandrakariva hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Io alahady fahavalo volana Novambra amin'ny herin'ny androany io zany no lahady mba atserovantsika andro ray aman-drenitsika ireo atokantsika ny maraina mandra-parivan'ny andro dia ho atokantsika mihitsy zany andro alahady zany atolotra ho andro ray aman-drenireo zay rehetra mba vokatry ny fotsika rehetrarehetra avy any atokantrano any homanitsika mandritra ny herinandro ty ho saintsaintsika daholo any atokantrano any mba ho atolotratsika ho andro ray aman-drenireo amin'ny heriny androany tahaka an'izao hoentina mbavaka satria mandritry ny fotoana rehetra ny voady rehetrarehetra eto androany zao dia efa nisy firy mangataka mivavaka ho amin'ny dada mitondra ny olantsika rehetrarehetra fa amin'ny heriny androany kosa andombatsika rehetra nitrotro ambavaka nizy menakavy hitrotro ambavaka ny ankohonany hitrotro ambavaka ny asa ngetabe izay apetrakatsika aminy mandritra ny taona manatenantsika rehetra hifanometanana hifampitrotro ao anatin'izany alahady ny mpitandrina ho tanterahantsika amin'ny heriny androany izany. Faharoa manarakaraka an'izay dia ao anatin'ny fankalazana ny fanomanana ny fankalazana ny 50 taona ny tandreman'ny dada sy mama menakavy ihanytsika ka efa nambara teto moa fa isy ny fifaninanana logo tanterahana ao anatin'izany ka tsara no mametraka eto fa ny fifaninanana logo dia ho tanterahana ary misokatra ho an'ny rehetra atao anatin'ny sahan'ny FPVM. Io logo io dia ahitantsika ny soratra 50e ny soratra pasteur dada Randrianatoandro Jean Joseph ny teny faneva moa dia mbola ho azontsika manaraka eo ihany ary ny code couleur ampiasaintsika ao anatin'izany logo zany dia ny fotsy sy ny doré. Ho an'ny andinindiny rehetrarehetra dia afaka manantona ny komity ianao na miantso ny telefona 033 11 257 75 na ny 032 11 607 13 na manantona ao amin'ny radio fiotazatsoa ao amin'ny premier étage. Ny loka kosa ho azo ao anatin'izany fifaninanana logo zany dia ireo telo voalohany dia mahazo ny loka toy izao. Ny voalohany dia mahazo ny 500 000 ariary na 2 500 000 francs, ny faharoa dia 200 000 ariary na 1 million de francs ary ny fahatelo kosa dia 100 000 ariary na 500 000 francs. Tsara ny manamarika fa zany loka izany dia tsy hiala ao anatin'ny compte ny dada sy mama fa efa natolotry ny komity ny fananganana ny trano dada sy mama zay sady komity ny fankalazana ny 50 taona izany vola izany. Ny faran'io fifaninanana zay ho an'ny resaka logo io dia katona amin'ny 15 ny volana Novambra zany hoe amin'ny tapabolana androany no fara fanaterana izany. Etoetona koa dia tsara ihany ny mamitina kely momba n'izay fankalazana ny 15 taona izay satria zava-dehibe zany. Mety miteny ianao hoe amin'ny herin'ny androany lady mpitandrina inona indray 15 taona ahoana indray ny tranony dada sy mama. Tsara ny mampafantatra atsika fa samy hafa daholo mihitsy zany. Ny alahady mpitandrina dia tena atokana daholo zay rehetra fotsika eo ny lady mpitandrina amin'ny herin'ny androany dia tonga dia any dada sy mama menakavy mitokana iny. Fa niezaka kosa momba 15 taona rehetrarehetra araka ny efa namen'ny tapaka tao anatin'ny fivorian'ny mpievitra dia nitsangam-bato moa ny tsangam-bato ny 15 taona zany dia ny trano zay aorina ho an-dada sy mama ery anala mahitsy na anysana fa ny vola rehetra kosa zay azo mandritra manompoko zao ka mandritra ny fankalazana ny 15 taona dia mandeha any amin'ny compte ny banky amin'ny fananganana sy ny famitana ny tranony dada sy mama zany hoe zavatra roa samy hafa mihitsy zany ireo ho tanterahantsika ireo. Ny fanokafana an'izany 15 taona ny tandreman'ny dada
sy mama izany a dia ho tanterahantsika ny 20 25 ary ny 20 ny volana desambra ho avy izao. Izany hoe 3 andro misesy ireo a fotoana andro fandraisana tsy afaka ivalapatra tsika fa amin'ny fotoana manaraka dia omentsika amin'ny atsipriany a ny zavatra rehetra ho tanterahana mandritra n'izany fotoam-panokafana lehibe a 3 andro misesy izany. Ny hira fanefa ny 15 taona dia ny hira fararano fiotazana ihany a rehefa ny fanapahany resahany dada ny fanapahany komity niaraka tamin'ny dada dia ny hira fararano fiotazana iny ihany a no ho tanterahantsika ao anatin'ny izany. Ny ivo ny fankalazana moa dia iny apetrakitsika ny fotoana manaraka fa ny fanentanana atao amintsika dia ny famaranana ny fankalazana ny 15 taona izany a dia apetrakitsika mitombo a dia apetraka amintsika koa satria ho tanterahantsika ny famaranana rehefa vita somatsara ny trano a vita ny finition miloko vita rehetrarehetra eny an-tanana ny lakile ho atolotra ho an'ireo ray aman-drenitsika ireo a hotokanana ny trano a dia ho anatin'izay fotoana izay a no ataontsika ny famaranana ny fankalazana ny 15 taona ny tandreman'ny dada sy mama. Eto am-pamaranana dia mangataka antsika rehetra koa izay notahian'Andriamanitra nanomena ny fanomezam-pahasoavana manokana mikasika ny fanatanterahana ny finition satria efa hiditra amin'ny finition zao tsika eo ampanomanana mihitsy a amin'izany fidirana ny finition an-trano dada sy mama izany a ka raha any aminao reto fanomezam-pahasoavana na asa na tolo-kevitra na zavatra rehetrarehetra mahakasika an'ireto tononoko manaraka reto a dia mangataka anao atanandreo ampitiavana ny komity a ifanantona sy ifampiantso a. Eo zany ny ao amin'ny resaka fanaovana ny varavarakely na varavarambe na amin'ny hazo na amin'ny aluminium na zay rehetra misy any aminao any a dia manatsona ny komity. Eo ihany koa ny fanaovana ny grille de protection ny resaka vy rehetrarehetra betsaka mbola ilayntsika momba n'izany a dia afaka manantsony ianao. Ao amin'ny resaka électricité ny satria ny vita zao a mbola tsy vita tanteraka ary fa eo ampamitana ny fanatanterahana ny installation électrique ny anatin'ny rindrina rehetrarehetra tsika fa rehefa aveo tsika dia hiditra amin'izay amin'ny resaka prise ny resaka jiro ny zavatra rehetrarehetra momba n'izany a dia raha manana an'izany koa anao a dia afaka manantsona ny komity. Ny resaka plomberie a reny koa dia atsonantsika rehetra ny resaka tuyau zany ny resaka zavatra maro mahakasika zany tsy voadetaillantsika eto a dia angatahana amintsika tsirairay avy a mba hifanantona hifanampy amin'izany famitana ny trano ny ray aman-dreny tsika izany. Toy izay a ny ambangovango ny rehetrarehetra fa ny antsipriany kosa dia omenantsika amin'ny fotoana manaraka. Ny vola rehetra tafiditra tamintsika kosa nandritra ny iny herinandro iny a izay naterina tao amin'ny pasteur Marcelin a dia tonga dia ny total ny olona zaiko androany a ny fitambarany voaray a nanomboka talata larobia lakamisy zoma dia 513 700 ariary na 2 568 500 FMG. Toy izao a ny fitsinjarana izany ho an'ny trano dada sy mama 500 000 francs, ho an'ny pasteur dada 50 000 francs, ezaka W 560 000 francs ary ny fiangonana tany nanan-drano 1 458 700 francs. Ho an'ny fitambarany vola rehetra niditra tamin'ny herinandro iny ho an'ny ezaka famanganana ny trano dada sy mama niaraka tamin'ny voady tamin'ny herin'ny androany a dia natratra 7 950 000 FMG. voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany ka dia mampatsiaro foana ento ambavaka ny alahady mitandrina izay ho tanterahantsika amin'ny herin'ny androany a mba ataovy ambony no izay vavaka entinao an'ny ankonanao mandritra ny herinandro ity mba angatahan Jesosy aminao a nitondrantsika ambavaka ho an'ireo ray aman-drenitsika ireo ary hoentitsika izay rehetra fantatsika fa mahasoa vokatry ny fo avy any amintsika mba hatolotra tsika ho anazy a amin'ny herin'ny androany. Voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany. anomana karne arena sy fananako Jesosy ary azadino mihitsy ny manontany an' Jesosy androany hoe inona eo amin'ny fiainako Jesosy a mba tsiritanao a omeko anao. Samy manontany zany aminy inona eo amin'ny fiainako Jesosy mba tsiritanao tianao a mba ilainao amiko. Tsangantsika rehetra ianao Jesosy no nanasitrana tsy hanafenako ny aretiko dia tsy avelako anao a raha tsy mandray ny tanako.
Jesosy no manasitrana ka tsy anavenako ny aretiko miindra fo nao tsy hay faritana no manamaivana lizioka etiko ianao nainiote o Calvary no anakinako ny fiainako ianao mahita ny ady-tsako ety no antenako ampody ny marainako atsangano ny tananao mba tsy avelako tsy avelako Jesosy raha tsy mandray ny tanako ka itongy totsotry izany hoarena sy fananako fa manana niza moao nane zaboa fainatotokiko matomiato rakamina rirakosary zoky vavaksy misotranao ny amin'izany hira zany zay Jesosy fa mba manana niza moa zay zany ny atongavanay midodododo amin'ny fonay rehetra ahitanao eto amin'ny toeram-boninahitra ao mba hitanao tokoa zay Jesosy ny masonay ny tsy mahitanao fa ny fonay tena mahita mihitsy ny fitahina mahagaga atobaka ao ho an'ny mpanomponao rehetra raha tamin'ny fianarana izany ireo afampanadinana marobe andreo mendrandra mboreo afampanadinana koa dia apetraka tanteraka ampelantananao amin'ireo olana marobe voalaza tamin'ny voaty teo Jesosy tsy ho ary voatanisa eto zany fa mba tanterao ny teninao hoe na mbola tsy miantso kory azany ianao hoe efa tonga ko raha dia nahita ny vata tena ny teto ianao tsy mbola niantso kory nefa voarainao ireny vavaka ireny misaotra Jesosy amin'izay rehetra ho ataonao aminay fa izay rehetrarehetra kosa Jesosy alohan'ny isarahana eto matoa izay mihazakazaka mitady ianao ary ohatra miteny mihitsy ara Jesosy maherihery hoe tsy avelako anao Jesosy tsy avelako anao raha tsy mandray ny tanako dia mba ilazanao aminay hoe ity zavatra ity mba ombenao na ny fahalalanao na ny arenanao na ny fahasalamanao na ny arena rehetra nomeko anao tsy fantatro inona ny tsiriritanao anay Jesosy dia mba tongavanay tsirairay avy ianao androany fa izao zay Jesosy dia efa hametraka sady ny olana eo aminay mba ho eritreretinao izay tokony ho atao aminay raha hariva matoa entona atao aminao Jesosy dia satria tsy vitanay intsony fa raha vitanay tany atokantrano zany tsy nentina taminao anahirana anao fa vavaka tsy ambarahavana Jesosy tahaka n'ilay jamba tsy mba manambady tsy mananjanaka hitarainana fa miandry anao andalo ary efa nandalo no niantsoantso izy
Eninao Jesosy, tsy mbola miova ny sofinao fa nandritra ny 2 fotoana fa mbola mandre, ary ny masonao mbola mahita na tsiraray avy. Reo ny mpanomponao ara Jesosy, entiko enatrenao bitsibitsika aminy ianao eny amin'ny dabilio tsiraray avy hatrany amin'ny rihana faefatra. Inona ny tianao hataoko aminao? Ianao iarany vavaka i Jesosy. Zany ary Jesosy, ny vavaka irehetra inonay fa renao ho tadidinao amin'ny lapan'ny voninahitra ao. Eo na amin'Andriamanitra ray ianao Jesosy, ianao ane zokinay, ny tarananay, ny tomaninay, efa neny vavaka hatramin'ny ela ianao. Ary amin'izao vavaka indray mitoraka izao Jesosy, ianao ne solo vavanay, fa tsy mahay mivavaka an'izay. Fantanterao kosa Jesosy ny teninao hoe ninona angatahanareo miraiko amin'ny anarako ataon'izany. Ka dia amin'ny anaran'i Jesosy zokinay malalanay no ametrahana izany vavaka izany. Rainay izay ny an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga nely fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, meo anay hoe ny ana sahazo anay, ary mamela hanelokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary izay mitondra ny amin'ny fakapanahy, manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raisin'ny tsodrano, ho Jehova tompony maro aminao, izaho ny Jehova Andriamanitra ao. Mo misy zava-mahagaga ka tsy haiko va? Hanolo-tsainanao indray aho, hanoranao izay lalako mba hanao manomboka raha-pitso. Tadidio mandrakariva ny tenin'i Jesosy hoe ny raiko dia izaho miara-miasa foana izay isan'andro, ka za matahotra fa miaino anareo aho na amin'inona na amin'inona. Saotra Tompo, hanao ny dera, hanao ny aja, hanao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny eo akaikinao rera no erenjanaka, anjary tena tafara ny foko sy ny soare rerako raha eo anilany, fenoinao fanaminatso ilay kaboka. Saotra Jesosy, ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Hipetraka isika rehetra hanatrika ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo.
Anome voninahitra an'Andriamanitra isika fa manatrika antsika eto. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro. Eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Manasa anao Jesosy ankehitriny. Lay mpanjaka ny mpanjaka, lay tompo ny tompo, nefa namoha varavarana idirana ao amin'izao fanasana masina izao. Efa nomena invitation ianao, mety efa ray volana lasa izay. Efa nomaninao daholo, na ny tenanao, na ny fanahinao, zay rehetrarehetra entinao miatrika an'izany fanasana masina izany.
ary ankehitriny izy manatrika anao. Hitan'izay tsy nitady aho izy. Ianao izay tsy nitady azy nefa nahita miseho amin'ny olona tsirairay avy Jesosy. Ary mandona eo ambaravarany fona aho a, efa mitsanga ny Jesosy, efa mijoro izy mandombaravarana anao. Te hiara isakafo aminy, te hiaraka isakafo amiko Jesosy. Inona no nomaninao hiarahana misakafo aminy? Resadresaka, vahaolana, hainene izany. Ary izay indrindra no niteneniny hoe ny tenako izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa na oviana no misotro sy mihinana ianareo, dia mba hatsarovy hatsiaro azy tsika, indrindra fa izy mandona eo ambaravarany fotsika, mandona mora, hampangino ny fo, hampangino izay tabataban'izao tontolo izao, fa reneso ny feony miteny mora eo ambaravarany fonao. Hitsangantsika anao ny hira fa 440 ao amin'ny firana protestante, indro Jesosy mba voay. Hira fa 440 ny andininy voalohany ihany. Indro Jesosy Jesosy io mandona eo ambaravarany fona tokoa ianao, dia hiditra ao ianao Jesosy, dia hamantatra ny momba ny tenanay tsirairay avy ianao Jesosy, ary mandindinika anay koa ianao. Izay fa olona tsy mendrika, nefa dia nasainao, nangononao eto amin'ity kianja masina ity, mba hijery ny sakafo izay nokarakarainao sy nomaninao, ary efa nanomana n'izany hatry ny hely ianao Jesosy, mba ho ampy ho tiany vavanay, ho tiany fananay, izany no atolotra ao anay. Indro efa mijoro eo ambaravarana ao ianao, izay rehetrarehetra mamoa ny varavarany fony, hiditra ao aminy aho, hiaraka isakafo aminy. Mandrosoa Jesosy, mandrosoa Jesosy, mandrosoa Jesosy. Mivelatra eto anoloanay ny fanasana ao ankehitriny,
mangataka ny fananao masina mba hidina hanamasina ny reto fanasana ireto. Nomofo izay ny volavolain'ny tanany olombelona natao tany epatana ihany koa zany. Hamasiny zany mba ho tena ilay nofinao, dia ilay nofinao tsy rava ny fahotana zao tontolo zao. Ary ikontovay Jesosy ranom-boaloboka mety lo ihany, mety ho simba ihany, vidina teny amin'ny mpivarotra teny, fa tonga eto amin'ny latabatra ao masina. Hamasiniko izany Jesosy mba ho tonga ilay rana ao masina tandindony zany, mba ho afaka izahay ary mba hanala ny rofinay rehetra. Ndreko ny dekona Jesosy, handray anao voalohany ireo, handray anao voalohany amin'izao fanasana masina izao. Hamasina ohatrany etapindohany mba ho masina tokoa izy. Ary eo ka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Ary ny vahoaka an'Andriamanitra izay atonony ataovy mahatsiaro, fa tsy izy tsony Jesosy ny manatona, fa ianao mihitsiny miditra amin'ny tenan'ny olona tsirairay avy, satria efa mijoro eo anoloana ianao dia mampandroso anao zahay. Ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy hoe, izy tiany tena koa omeko anareo izao no ataovy ho fahatserovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovaony amin'ny rako, izao no ataovy fahatserovanahy, na oviana na oviana no misotro ianareo. Fa na roviana ianareo no mihinana amin'itony mofo itony misotro ny kapoaka ity dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Amen. Dia ho Jesosy andefa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Eo mpizarana ny mofo sy ny kapoaka dia mangataka ny atokopira mba hanao ny hira hoe tsy mendrika.
Jesosy amiko sy aminao, izaho no vavahady, raha izaho no idiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hohanina. Ny ondriko mihaino ny feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka. Efa renao ny tenin'i Jesosy, efa renao ny feoany dia nanatony ianao, nitondra ny tenanao tena tsy mendrika dia andao aza mba handeha kohaka eo anatrehany hiangavy azy mba hiaino mivavaka izay asandratsika izy ka ny hira 277 ao amin'ny firana protestanta manatona an Jesosy izao, manatona an Jesosy dia anatona anao tokoa Jesosy dia enoy ny feoany mba mino an Jesosy izao, mba mino an Jesosy. Ataotsika daholo izany andininy rehetrarehetra izany mandra-pahavitan'ny fizarana.
rehefa an Jesosy ianao zao, efa mandinika anao izy ka mihevitra anao, anao aho tompo, anao aho tompo, manomboka izao ary ho mandrakizay. Ataontsika izany hira izany. Apôstôly Petera, fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka amin'ny volafotsy sy ny volamena no nanavotananareo tamin'ny fitondrantena adala izay azo tamin'ny nentin-drazana fa nirasoan'i Kristy, dia nirahany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Hoy ny apôstôly Paoly hoe jereo ny azo fijaliana, fa teo namonjenanay ary tokony nanaovan'Andriamanitra fa fanekena firenena masina ho azontsika, ary teo ilay zoko malalanao tsy mitsahatra mifona ho anao, mangataka famelana ny elokao ka miteny hoe ray o, ray o, mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Hitsangantsika anao ny hira hoe manatona ka miondrika Jesosy, anoroka ny tongo masinao. Raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo fahatserovana azy, misaora azy ao am-ponareo. Misaotra Jesosy, levina ao anatin'ny nofinay, nofinao Jesosy, ka tsy izahay intsony ny velona fa ianao ny velona ao anatinay. Lasa Jesosy kely mandehandeha izay, anao sitraponao, anao izay mahafaly anao Jesosy. Raiso izany Jesosy,
fa vokatry ny fonay rehetra. Amen. Dia tahaka izany koa ny kapoaka, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka, ny saora azy ao am-ponareo. Misaotra Jesosy, mikorina any anatin'ny tenanay, amin'ny lalan-dranay, any amin'ny vatanay, hatrany amin'ny tsoka, mikorina any ny ranao Jesosy, hanafaka, hanasitrana, hitondra aina vaovao, hitondra finoana vaovao. Misaotra, misaotra, misaotra Jesosy. Jesosy akaizana, Jesosy anay, sady tsy mahafo, Jesosy dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Eo am-panagonana ny kapoaka sy eo am-panatazana ny rakitra dia angatahantsika ny CFF hanao hira anankiray. Andrasako eto.
izao ny lazainy Jehovah amintsika. Nefa izao no olona ho tsinjoviko io, dia izay malahelo sy toritory fanahy sady mangovotra noho ny teniko. Tsangantsika. Andray ny tsodrano ary eo aorian'ny tsodrano dia Jehovah hoderaina ianao. Jesosy o, makasitraka anao sy makatelona anao zay noho ny fanatrehanao zao fanasana masina izao. Efa nandinika ny mpanomponao tsirairay avy ianao, ka nahita ny toritory fo sy ny malahelo. Nakasitraka azy indrindra ianao Jesosy, ary ankehitriny dia izay kosa no manome izay tena tianao indrindra dia ny fonay aloha Jesosy. Ao ny teneninao hoe tiako izay ty ary izay fatrapitady ady ahita, atolory ihany fonao ary aoko ianao ho faly hijery ny lalako. Lalana tsara, lalana mahitsy zany makany aminao. Dia raiso zany Tompo fa vokatry ny fonay rehetra. Dia misaotra Jesosy. Hitanao ane Jehovah ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hanome anao ny fiadanana. Mandehana ny fiadana ny tomponao fa izany ny tiany. Ho anao kosa Jesosy ny dery, ny haja, ny voninahitra hatramin'ny talondrindra, ary ianao mandrakizay. Amen. Jehovah hoderaina ianao. Jehovah hoderaina ianao, ankalazaina dianarana, izao rehetra izao manatena, maraina io mamakiza, maraina io Jehovah hoderaina ianao. Masina Jehovah Tompo maro, eniky ny fiainany rehetra. Amen. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, saotra Jesosy. Amen. Petraka ianareo. Azafady Tompo vetivety kely indrindra, azafady indrindra Tompo. Mipetraka daholy naneny amin'ny 4e sy ny eo amin'ny 1er étage fa manaraka ny fandaminan'ny dekône. Ny ataon'ny rez-de-chaussée tsy azo ivoahana mahitsy ery amin'ny varavarana atsinanany ery fa amin'ny varavarana manoloana daholo tsika rehetrarehetra mivoaka dia ny dekône no mandamina ny fivoahantsika fa tsy miara mirodoroa mba ialana mety ho embouteillage eny amin'ny tohatra eny izay mety nahirana antsika izay embouteillage zay. Dia mangataka ny CFF androtsirotsy antsika ao anatiny zany rehetrarehetra zany hamelombelona ny fanahintsika misaotra Tompoko.